Araka ny efa nampanantenainy ny tranombarotra goavana Shoprite kosa dia nitanterahana tetsy amin'ny lasety Ivandry ny fanolorana ny loka ho an'ireo tsara vitana nandritra ilay lalao ny karakarainy izy ireo dia ilay atsotsika hoe campagne back to school izany. Ny tsara vitana dia tsy nanafina ny fahafaliam-pony tao anatin'ity fanolorana ny loka ity. Noroso tamin'ny fanolorana ny varosoan'ireo ho mpanjifa tsara vitana misy 12 tamin'ilay lalao campagne back to school izay nikarakarainy hatramin'ny 20 aogositra lasa teo manerana ireo toeram-pivarotana Shoprite misy 9 manerana nosy ny Shoprite. Tetsy amin'ny Shoprite tetsy amin'ny lasety Ivandry no nitotsaina ny lanonana fanolorana ireo loka teo anoloan'ny police des jeux. Ny fanaona isa-taona isaky ny rentrée scolaire dia misy ny promotion goavana izany ataonay mandritra ny rentrée scolaire izay ataonay hoe campagne BTS. Dia rehefa ohatran'io zay dia miezaka foana zay manakaiky mpanjifa manome fahafaham-po anazy dia manao zany zay tirage ihany koa. Le tirage io zany ny fafana mandray anjara dia amin'ny alalan'ny fividianana fourniture scolaire izay mitentina 15 000 ariary. Dia ny tirage zany isaky ny magasin dia manao mandray anjara amin'ny tirage io daholo dia misy urne isaky magasin eto amin'ny Shoprite Madagasikara rehetrarehetra zany. Dia ny loka hozaraina amin'ity zany nandritra le promotion BTS na hoe rentrée spéciale dia ny loka hozarainay zany ny loka voalohany aloha zany isaky magasin izay misy olona 9 mahazo an'izay loka izay eto Madagasikara dia bon d'achat 175 000 ariary na fourniture scolaire 175 000 ariary tovidy amin'io. Dia rehefa aveo dia manana magasin rehetrarehetra izay eto Madagasikara ihany dia misy indray ny tablety. Tsy hijanona treo eo amin'ny lafiny hetsika fihenam-bidy ny Shoprite izay ankalaza amin'ny fitsingerenan'ny taona ny atoato. Efa misady ny hetsika entina hanamariana izany. Ao anatin'ny herinandro ny carnival indray zay 3 semaines le izy dia fihenam-bidy be eo amin'ny rayon fruits et légumes surtout moa zany indrindra moa zany eo amin'ny flampon zay dia manao fihenam-bidy goavana be mihitsiny. Dia izay eto amin'ny Shoprite ihany koa dia ao anatin'ny fankalazana ny tsingerin-taona amin'izao dia manome fihenam-bidy goavana ihany koa izay ataonay hoe tsingerin-taona goavana be. Tsy mitsahatra ny mamy fahafapo-hatrany ireo mpanjifa ihany koa ny Shoprite amin'ny alalan'ny fivarotana entana zakany fahefa-mividiny isa-tsokajiny.